Eto amin'ity misy antsika aty amin'ny canal C3 moa zany a dia misy le tetikasa zay iarahana amin'ny mpamatsy vola ahafahany indrindrandrindra mikarakara ny fikorinana rano ka izy io a dia mandeha amin'ny ambaratongany. Ny tena olana mitrangy eto amintsika mantsy matetika dia isan-taona raha vao avy ny orana, raha vao avy kelikely fotsiny ny orana dia tonga dia efa tondraka ny faritra iva eto Antananarivo. Amin'izao fotoana fitondram-panjakana dia mitady vahaolana maharitra zany mba ahafahana indrindrindrindra miantoka an'izay le hoe fiarovana ny tanàna Antananarivo amin'ny rano zay mba tsy tifitra foana isaky misy orana. Izay no nahatonga ny tetikasa ity zany a zay iarahana amin'ny mpamatsy vola. Misy moa ny PIA zay iarahana amin'ny AFD ary ny produire zay iarahantsika amin'ny zareo banky iraisam-pirenena. Mifameno moa ireo tetikasa ireo ahafahana indrindrindrindra miantoka ny fanadiovana ny ao anatin'ny canal sy ny renirano ary koa faharo manarak'izay a ahafahana manolo an'ireo le pompy amin'ny station de pompage zay misy anaky 5 dia anisan'izay ihany koa ny fanamafisana ny sisin'ireny canal ireny mba ahafahana mandeha ary indrindrindrindra miantoka ny fikoronan'ny rano. Dia araky ny hitantsika moa amin'izao fotoana dia misy ihany ny olona zay mbola manao fananganana sy miditra amin'ireny toerana ireny amin'ny endriny maro samihafa. Reny zany ilay zavatra voakasika ao anatin'ilay tetikasa ny ahafahana mandrindra an'izay zavatra izay. Atao anatin'ny dingana faharoa zany a dia isy ihany koa ilay atao hoe fanamafisana an'ireo le fefiloha isatsikajiny a mba ahafahana miaro hatrany amin'ny tanàna satria raha mijeritsika eo amin'ny 590 metatra eo ny ahazon-drano eto Antananarivo. Misy nefa faritra zay ambanin'izay 590 metatra zay dia ireny le faritra tena mila arovana tsy ho mora tondraka rehefa tonga ny orana. Izay angamba ny ataoko hoe anton'ilay tetikasa zay iarahana amin'ny mpamatsy vola amin'izao fotoana. Tafiditra voakasika ao anatin'izay tarehin-javatra zay kanefa na misy arany ny atao hoe fanalana n'ireny olona ireny a dia ajaina tsakany sy andavana ny ahafahana mametraka indray toerana ho an'ireny olona ireny ary indrindrindrindra manaja ny maha olona azy ireny fa tsy hoe akory hoe ahilakilaka eo amin'ny fiarahamonina. Misy eo amin'ny 10 mahery kely ny voakasika zavatra. Izay mihitsy le anton'ity tetikasa ity a dia ny ahafahana manome vahaolana maharitra an'ity le faritra ny tanàna Antananarivo zay difitra ny rano matetika rehefa avy ny orana. Ary ny faharoa dia ny ahafahana ihany koa mijery an'izay le vahaolana maharitra ho an'ireo le olona voakasika ao anatin'le tetikasa satria mazava ho azy a misy efa fomba fiainan'ireo olona ireo ety amin'ny faritra misy azy ity a izay tokony mbola afaka atsaraina ary indrindrindrindra ahafahany tokoa mivelona fa tsy voatery amin'ny endry zavatra tahaka izao foana no ahafahan'ireny olona ireny a miaina. Ny faharoa nomboka amin'ny volana Jiona any a ary vita mandrapatonga ny fitaoam-pahavaratra manaraka. Anao kosa mety ho fiara-miasa miaraka amin'ireo fokontany satria ireny anisany voakasika voalohany. Tena marina mihitsy zay. Misy fanadihadiana zao nalefa dia ty anivon'ny fokontany ny aingana. Zany hoe tafiditra mihitsy ao anatin'ilay démarche fanaovana an'le fanatsarana ny eny anivony ny fokontany tsirairay mba tsy hisiny ny atao hoe tsy fifakazahoan'ny fampitana ny resaka rehefa zao. Miainga eny anivon'ny fokontany mihitsy.